Mila mandintena kosa ianareo raha tezitra mahita miresaka mikasika an'Andriamanitra foana hoy Rakotondrazafy. Mialohany hidirantsika amin'izay aloha dia abonné foana ny chaîne-natsika ary apetrahany commentaire indrindrandrindra asio j'aime ny vidéontsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy. Ndeha ary ho jerentsika ny hafatra izay nomena Rakotondrazafy ho an'ireo mpanakiha anazy ary ho an'ireo mpanaraka azy izay mitsikera azy foana isan'andro. Anisany somary lavalava moa ity afatra nomena ity ary izay raha temo ny fiangaviana izay nataony hoe manasanao foana hanaraka izy ity satria somary lavalava izy ity fa araho hatramin'ny farany foana raha araka ny fiangaviana izay nataony. Ndeha ary ho jerentsika avy hatrany ny hafatra zay nomeny. Raha tezitra nasorena amin'ity zavatra ho resahako manaraka ity ianao dia tena mandinihy tena lalina fa misy olana goavana ao anatinao ao ary tena mila fanasitranana. Izany no teny fampidirana izay nataony raha namoaka hafatra ho an'ny mpanakiha anazy izy sy ho an'ireo izay pitsikera azy foana isan'andro. Inona moa ny antony izay tena mahatezitra izy ireo araka ny fanontaniana izay napetrany. Tezitra be ny olona sasany koa satria isaka manao publication tena kony dia tsy maintsy miresaka an'Andriamanitra foana. Dia mavita manao partage sy manisy soratra masika mihitsy mba hazahoana commentaire manenjika mafy. Mahantra raha samy mahantra raha izany no mba imatimatesana sy andanianangovo sa mba efa nanankarena be noho ny fanenjehana teto amin'ny FB ary ve izy ireo. Izany ny fanontaniana izay napetrany ho an'ireo zay mpanakiha anazy mafy ary mipartage sy manisy soratra mafy mba hazahoana commentaire izay hanenjika azy noho ny firesahany izay Andriamanitra izay. Noho ny ireny zavadrehetra izay nolazainy reny dia tafametraka question mihitsy ny tenany hoe nahoana moa no izaho no miresaka foana an'Andriamanitra dia ianao ndray no tezitra mafy. Tena mila fandinihintena kosa dia izany ve no tsy resahako intsony mikasika an'izany Andriamanitra izany tsy atopoko raha ny valinteny izay nomeny. Raha vantany vao nizara ity publication ty moa ny tenany dia mazava ho azy fa hitany sy mandalo eo ambanin'ny masony daolo ireny fanakianana izay natan'olona rehetra tao amin'ny tambanjotran-tserasera sy ireny miparitaka any anaty groupe ireny. Satria nametraka fanontaniana ihany koa moa ny tenany hoe fa inona loatra mahatonga ireny olona mametra-panontaniana hoe fa Andriamanitra inona ary Andriamanitra iza loatra no antsony Rakotondrazafy isan'andro io. Ene ho izy tsy fantako ny mahatonga izy ireo manontany an'izany fa valiko eto fotsiny satria mety manetikitika izy ireo izany fanontaniana izany. Ny valiny izany dia tsotra kely. Andriamanitra ilay ray sy zanaka ary fanahy masina nampianatra hoe aza mitsara mba tsy ho tsaraina. Fa iza moa ianao no hitsara ka hilaza fa ianao anjely avy hatrany ary zaho no tena devoly avy hatrany. Fa araka ny hitsaranareo hoy ny tenin'ny soratra masina no hitsarana ianareo ihany koa. Nohon zany dia ireny fanontaniana izay napetrak'olona hoe Andriamanitra inona ary Andriamanitra iza loatra no vavahany ity isan'andro dia ino ny valiny le hoe Andriamanitra ray zanaka fanahy masina ary nampianatra ny teny hoe aza mitsara mba tsy ho tsaraina. Mbola nitohy moa ny fanambarana izay nataony sy ny hafatra mandeha amin'ireo mpanakihana ny hoe inona no hainao amin'ny fiainako ankoatra ny lainga marivo totitra afafy ho hamotehana eto amin'ny tambanjotra ity. Asakasaka raha hino an'ireny ianao fa tsy fantatrao ny tena marina momba ahy. Mazava ho azy ihany koa moa fa tsy niainanao izay niainako ary tsy nanao ny kiraro nanaovako ianao ka lavo tamin'ny nahalavo ahy nefa navita niarina. Tsy nandalo ny sedrany afo be nandalovako ianao nefa mbola tafajoro tahaka izao noho ny fitahiny ilay Andriamanitro indrindra. Raha fakifakiana sy tsikerena ny zavatra tiany mpanoratra tongavina dia tsy tokony misy olona anankiray hitsikera azy, tsy tokony misy olona havita hanaratsy azy satria ny fiainany izay nandalovany dia tsy misy nandalo izany ary ny kiraro izay nanovany dia tsy misy nanao izany ary izy lavo ka tafiarina indray. Fa tsy androany ny olona manao mahafantatra ny momba azy nefa tsy nandalo akory ny sedram-piainana izay nandalovany. Mitsaratsara be fahatany moa ireny olona ireny mazava ho azy raha ny tiany mpanoratra olona no fakifakiana sy tsikeraina. Ndeha ary ho torizantsika ny soratra izay navoaka ny mpanoratra ho an'ireo mpanakihana foana ny hafatra mandeha eto. Nohon zany dia tsy misy namako namakivaky ireny zavadrehetra ireny afa-tsy ilay Andriamanitra irery ihany. Iza moa ilay Andriamanitra irery ihany dia ilay Andriamanitra nampianatra hoe aza mamaly ny ratsy ary mivavaha ho an'izay mankahala sy manenjika anao. Ilay Andriamanitra nanafaka ny zanaka Israely avy tany Ezipta ka niteny mazava hoe aza matahotra fa tsy handalo anao na hahafoy anao aho ary ilay niteny ihany koa ny hoe ny fitaovam-piadiana rehetra tefena hamelezana anao dia tsy ambininy sy ilay niteny ihany
koa ny hoe fazanako sy ny asantanako dia oka ho adidiko ihany. Izay ilay Andriamanitro ary tena hijoroko tsy mahamenatrahy zany zaraiko sy derako isanandro na inona ho lazainao. Ary averimberiko matetika foana hoe tsy misy fankahalana mandresy fitiavana izany raha tsy hoe tsy misy izao Andriamanitra ivavahako izao. Dia tadidio ihany koa fa Jesosy Kristy dia zanak'Andriamanitra nanao fahagagana maro, namonjy ny olona maro ary nanampolona nanavitra kanefa maty nenjika, maty misy nanenjika ary maty ny ompa, maty ny latsa ihany koa rehefa teo amboniny hazo fijaliana. Novonoina ho faty mihitsy iny ny afarany maika fa izaho zay olombelona nofo sy raha mbola solafaka ity ahoana ny mety hiafarako ho izy. Tsy magaga mo amin'izay maha olombelona izay dia tsy maintsy misy manenjika ary tsy maintsy misy manompa, tsy maintsy misy manaratsy ihany koa. Izaho mo mitafy nofo amandra araka izay nolazaiko teo fa i Jesosy aza dia zanak'Andriamanitra mbola voany izay zavatra izay vao maika fa ny tenako, nefa tsy ataoko mahakivy ahy izany fa Andriamanitra eo anilako ary tsy misy hafaka anohitrahy raha araka ny fanambarana izay nataony hatrany. Ary anisan'ny verset biblique izay noentiny nankahirizan'ny tenany koa ny hoe sady Andriamanitra efa niteny hoe raha halany izao tontolo izao ianareo dia oka ho fantatranareo fa izaho dia halany talohanareo. Tsy misy tokony atao mahakivy na mahaketraka izany ny fankahalana voizina eto isanandro izany, ary tsy maintsy izay koa no izy rehefa misafidy hiaraka amin'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Izy angana mpanantena hoe fiainana milamina be tsisy fanenjehana tsisy korontana ny fiainana rehefa miaraka aminy. Izy aza ny teny mihitsy fa hisy ny fanenjehana nohony amin'ny fasaingy sambatra ho izy izay enjehina nohony amiko. Mazava ho azy fa sambatra be moa irakotondrazafy amin'izao enjehina ireo olona izay mpanenjika sy mpanakiha anazy, fa raha tsy misy ireo olona ireo manenjika azy nohony amin'izay Andriamanitra izay dia mety tsy ho sambatra izy. Ary manoloana ireny hafatra rehetra nomeny ireny no nampahafantarany ireo mpitsikera sy mpanenjika azy ao amin'ny réseaux sociaux ny hoe fantatrao ve hoe maninona aho no tsy miontsana mihitsy na inona vavaslainga fanalambaraka foronina sy atao montage momba ah eo, satria aho efa nanapa-kevitra hoe ho fenoko ny fitiavany Jesosy Kristy ny foko dia tsisy toerana hampidirako izay fankahalana voizina momba ah akory. Izay mankahala ah foana novizana eo fa izaho tsy ho taitra amin'izany na oviana. Ary izay lazaiko foana hoe tena marina nge io hoe ny mahasamahafa ahy amin'izao sy ny taloha dia izao aho manana fiadanam-pogoavana izay tsy nananako tany aloha mihitsy. Aveza mo izay fiadanana izay ienako ankehitriny izay dia mazava ho azy fa fiadanana avy amin'ilay mpanjaka ny fiadanana dia i Jesosy Kristy. Raha mbola tsy voakasika tahaka ny nikasihany ahy aloha ianao ka tsy mbola nateraka indray, tsy mbola anatin'ny fiarahandalana amin'Andriamanitra indray, tahaka ahy ankehitriny dia ho sagotra tena sagotra aminao ny handray ity resako ity, dia mbola ho tezitra indray ianao ary mbola hiena ao anatin'ny aizin'ny fankahalana eo foana, fa izaho kosa dia tena afa ao anatin' izay fiadanam-po izay lazaiko isanandro. Nohony zany dia afaka manenjika ianareo ary afaka manaratsy, afaka manakihana ihany koa fa tsarovy tsy maintsy ho avy ny andro iray hanontaniana tena hoe mba nitondra inona teo amin'ny fiainako re izay enjika sy ompa ary ozona sy teny ratsy sy lainga sy fanalambaraka maro be nataoko any rakotondrazafy iny zay. Lasa multimilliardaire ny adana be ve sa lasa feno fiadanam-po ve? Tsy maintsy ho avy izany andro izany ary na ianao aza ho menatra ny tenanao amin'izany fotoana izany. Mety efa mandray an'Andriamanitra ianao amin'izany matotonga amin'ny fandinihantena tahaka izany. Dikan'izany dia mafonja be ny hafatra izay tia nyteneniny hoe ianareo mpaniratsira dia tsy maintsy hanontany-tena ary tsy maintsy hametra-panontaniana amin'ny tenanareo ary mba efa lasa miliardera sy niadana ve ianareo nohony izay enjikenjika sy latsalatsa izay nomenareo any ramatoa rakotondrazafy izay. Somary efa lavalava moa izay resaka nataony rakotondrazafy izay dia nohony farany dia noentaniny ireo rehetra izay mpanenjika sy ireo rehetra izay mbola tsy tonga amin'izany fahadiovampo izany ny hoe te hiteny fotsiny aho hoe mba andramo ange, tena andramo fa raha tena vonina ianao hitany tompo ny toeponao dia izy no hiasa hanovanao tahaka ny nanovany ahy ihany koa. Fa tsara io Andriamanitra io, hafa mitsy araka ny teniny hoe ataony samahafa ny manompo azy sy ny tsy manompo azy.
andramo iaho ka zahao ary marina ne zany ary tsy maintsy mandresy foana ny miaraka amin'Andriamanitra izany raha tena mino ianao dia izay ny aina no mateza fa izaho mbola hiresaka an'Andriamanitra foana raha mbola omeny fahafahana manao izany ka hidira azy hatramin'ny farany hafatra nomeny Rakotondrazafy izay ary ny farana teo ihany koa moa ny hafatra izay nomeny. Zay sy zay koa ny namarana ny video antsika ary toboko vavy sy toboko lahy koa dia ankasitrahana ianareo navita ny hainy video hatramin'ny farany amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy izay fa hametrabeloma ahody aho saodia fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay atao gabioie tsao tsao.